Eny ary raha lasana bavisany fiangonana tonga manarika ty fotoana ity famesantsika voninahitra n'Andriamanitra amin'izao fotoam-pivavahana fidirana fanorona izao dia andao hiaraka hiteka farazay mafy isika rehetra. Raha mbola misy mafy mezany dia ataovy ihany. Alleluia! Ny fitiavan-tanana tahaka ny nataontsika teo dia tsy hoe fombafomba ny fiangonana izay niorina taty aoriana akory fa fomba fanao ao anaty Baiboly. Ny teny faminaniana mihitsy no manentana ny olona mba hiteka ao an'Andriamanitra hoe mitiavan-tanana ianareo olo-masina, mila miteka an'Andriamanitra endrika anankiray entina hiderana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra izany. Ka ambola mafitsika ihany satria eto ny Andriamantsika antenaitsika fahita dia mbola hiteka faran'izay mafy. Alleluia! Manarak'izany manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana tonga manatrika nyty fotoam-pivavahana maraina ity ny tenany mivady mpanompon'Andriamanitra sy ireo namana rehetra mpiara-miasa. Arabaina ianareo fa tonga soa eto ndray tonga mba hiaraka hanompon'Andriamanitra eto isika. Mino aho fa ny Andriamantsika ihany koa dia efa tonga eto izy. Ahoana ho Jesosy? Fa na aiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako dia aiza izy? Eto afovoany eto izy, miaraka amintsika eto izy. Ary ny mampahery ho amanokany rehefa tena mandika Baiboly dia eo amin'ny toerana izay misy an Jesosy, misy fanatrehan Jesosy dia misy zavatra amin'ny karazany tsy takatra saina maneritreritra ataony eo, toy ny fanasitranana, toy ny fanafahana, toy ny fagagana. Ary misy zavatra tsy noeritreretin'ny olona hitrango amin'ny fiainany azy dia mitranga rehefa eo Jesosy. Amy ohatra anankiray aho ndre mandeha nandalo teo amin'ilay atao hoe fariany Betesda Jesosy. Ka io fary io dia fary fomba fiteny azy dia hoe fary magaga satria misy fotoana misy anjely midina ao amin'ny fary io dia manetsika an'ilay rano, zany hoe manozikoza an'ilay rano, mampanonja an'ilay rano. Ka raha vao mietsika sy manonja takizay ilay rano dia hoy ny filaza amin'ny Baiboly hoe izay olona marary ka tafaroboka voalohany ao anatin'ilay rano dia sitrana na inona aretina eo amin'ilay olona. Vokatra izany dia feno olona marary be dia be manodidina mipetraka eo amin'ilay fary. Lasa manamboatra trano eo ny olona, miandry ny anjely anetsika an'ilay rano. Dia nandato amin'ny toerana io Jesosy. Dia rehefa nandato teo izy dia tafahoana tamina lehilahy anankiray izay efa narary amam-polon'ny taona, naleny amam-polon'ny taonany ary miandry ny fanetsiketsenany rano mba ahafahany miroboka ao. Dia ho Jesosy taminy, tsy fantany hoe Jesosy io ho Jesosy taminy, raha lehilahy dia ho sitrana vai ianao. Dia no azavain'io lehilahy io tamin'ny Jesosy hoe tompoko, izay mihitsy ke ny antondiko eto hoe mba hitady fanasitranany rehefa tonga ilay anjely manetsika ny rano. Fa saingindrisy hitako izao mihitsy ilay rano mietsiketsika fa sainga tsy misy olona mibata mba androboka ao anatin'ilay rano. Fa mbola misy olona matanjaka kokoa no zao izy tafaroboka voalohany ao anatin'ilay rano. Dia izao eto foana ao izy miandry. Dia teny eo ihany dia ho Jesosy taminy, raha lehilahy mitsangana betao ny fandrianao dia mandeha ihany. Niaraka tamin'izay nisy herin'Andriamanitra niasa teo amin'ilay lehilahy naleny teo eo ihany dia afaka nitsangana izy, dia afaka mibata amin'ny fandrinana izy dia lasa nandeha nody. Zany zao ilay zavatra teo surprise ataon'Andriamanitra rehefa eo Jesosy. Ka amin'ity taona ity inoko fa izy zavatra tahaka izany ho ataon'Andriamanitra eo fiainantsika. Engany ka handray an'izany ianao, engany ka handray an'izany ianao.
ndomboliteka yantsika ho an'Andriamanitra tompoko Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve Alleluia ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra iriry ihany ivavaka ny ray zany isika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra fa tonga soa eto ary samy ivavaka hitsodrano ny fizotry ny fotoam-pivavahana izay ho tanterana eto mba atonga antsika rehetra samy atsapa fahasoavana amen manatena tokoa isika fa anao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra satria efa eto Jesosy Kristy ka dia andao hivavaka daholo isika rehetra tompoko René Malalo misaotra anao zahay no ty androandroany ity zay nomenao anay ka velonay ny zahay ary nyto aminao mba hivavaka sy hanompanao eto amin'ny toerana ity Andriamanitra tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy zao fotoam-pivavahana izao fotoam-pivavahana miavaka omban'ny tanana mahery ka tsy ho fahazarana ho anay ny fotoan'androany fa isika tonga eto izay dia mino fa eto Jesosy eto fanatrehanao Andriamanitra ka dia andray fahasoavana amin'ny karazany izay rehetra ny kivikivy tonga olona mahery feno fanantenana anafatokina andray ny zava-tsy lanitra sakanana amin'ny anaran'i Jesosy ny tetika ny devoly tsanakera melanay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka misaotra ray malala misaotra amen iranakefatra no iarantsika manohy ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny androandroany ity dia zao hitomako anareo zay any tanandretondreto antsika dia arak'izay mihitsy no ho ataontsika eto tsika raha tonga eto dia tonga mba tena hoe anompan'Andriamanitra marina tokoa tsy hoe hijerijery na hoe anao fombafomba fa tena hoe anompan'Andriamanitra vokatry ny fo ka dia arao zay fanentanana ataon'ny aty anoloana resika mpitiavan-tanana reto namandreto azy Alleluia Alleluia dia mbola miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia velonay zasanao ka hatratra ity androandroany ity amen dia manona fiadanan'Andriamanitra manona fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra zay tonga eto dia miarahaba antsika zay anatokantrano koa izahay ety aloha ety manona fiadanan'Andriamanitra ho anao tokantranao zahay maniry ny firaren-tsoa mirary firaren-tsoa lehibe ho antsika tsiraray avy amin'ny taona vaovao zay nomen'Andriamanitra antsika ity amen ety ampiandohana dia te ampahery anao hoe ataovy zay hitanao an'Andriamanitra amin'ny taona ity sady zany ataovy tena zay tena hita mihitsy ny hoe hifanenanao amin'Andriamanitra bebe kokoa ataovy zay hitanao fity amin'Andriamanitra fa raha tena mahita fity amin'Andriamanitra ianao dia mahita maminy amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao mahita ny fahatsarana amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao Andriamanitra zay tompontsika dia eto izy raha mino izany ianao androany dia hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra raha mino fanatrehana eto ianao androany dia hisy fagagana ho raisinao na ianao zay tonga eto na ianao zay natokantrano dia andray fagagana satria Andriamanitra zay tompontsika eto dia Andriamanitra lehibe Andriamanitra lay tsara ary Andriamanitra mpanao tsara andao tsika hitsangana avy hatrany tompoko ame voninahitra an'Andriamanitra hidera sy ame voninahitra azy dia tena atovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana ho famesatsika voninahitra an'Andriamanitra mba tena hiseho aminao ny voninahitra Abela wanse problemu e perevela wa e tu Jesus inyanya itara tara noa ona que tu Jesus tu e tu isa tuante e umane no fa sila e tu nyanya abela wanse problemu e
Jesús faz fana sana na wana Joani. Andoza mama kaga mpena na tupa Joani. Amino no de se wani ni funai chanda manita mana tiketo diwo le pataka ni lanita na tuba pane tuwa de ya muti sana faka tike ramina na watranya de msina uzaka Amino no de se wani ni funai chanda manita mana tiketo diwo le pataka ni lanita na tuba pane tuwa de ya muti sana faka tike ramina na watranya de msina uzaka bisvana pana wana watranya tudo sozinhane bisvita ina wana watranya tudo sozinhane bisvana strana wana watranya tudo sozinhane bisvivalina pensamento lá no ar tudo sozinhane oh bisvana pana wana watranya tudo sozinhane bisvita ina wana watranya tudo sozinhane bisvana strana wana watranya tudo sozinhane bisvivalina pensamento lá no ar tudo sozinhane eu acho que bisvita ina wana watranya tudo sozinhane bisvivalina wana watranya tudo sozinhane bisvana strana wana watranya tudo sozinhane bisvivalina pensamento lá no ar tudo sozinhane oh bisvana pana wana watranya tudo sozinhane bisvita ina wana watranya tudo sozinhane bisvana strana wana watranya tudo sozinhane bisvivalina pensamento lá no ar tudo sozinhane oh etuze sosinhade tudo sozinhane etuni dupanwandeya tudo sozinhane mana tiketu isandwane tudo sozinhane etuni dupanwandeya tudo sozinhane etuze sosinhade tudo sozinhane etuni dupanwandeya tudo sozinhane mana tiketu isandwane tudo sinyade sozinhane etuni dupanwandeya etuze sosinhade Aleluia! Não se caiu na cura como a fona de mãos. Eto isso! Eto niero! Da tu gueta não de se ala mai na Joane. Faz ser uma novo na de mãos. Kapsara dia não anse social. Awana tinti dia pakai vani ula não. Apaka de fanje cena de bem não. Vai, na la pessoa. Biasanya
mampiasa ny anarany Jesosy mavozo ny voly raha vao maregny ny anarany Jesosy mavozo ny voly raha vao maregny ny anarany Jesosy mivoaka izy raha vao titina amin'ny anarany Jesosy mivoaka izy raha vao titina amin'ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy ewa tenao Jesosy tenao le anarany mahery le anarany mavotsy anao le anarany manafaka anao le anarany mahery ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy izy eo ny fagagagna noho ny anarany Jesosy mahery ny anarany Jesosy izy eo ny fagagagna noho ny anarany Jesosy sitrana ny olomo maro noho ny anarany Jesosy o sitrana ny olomo maro noho ny anarany Jesosy vovonjy zao sy anao noho ny anarany Jesosy vovonjy zao sy anao noho ny anarany Jesosy tenao Jesosy anaragna tokana tany anaragna tokana tany magnasitragna po amin'ny tompagny magnasitragna po amin'ny tompagny resy mpanjakanao izy mahery momby mahery mpanjaka mpanjaka Jesosy anaragna anazy Andriamanitra faratapony mon frère mahery ny anarany Jesosy 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 Haleluya! Taotsika ity antanana ho an'le anarana mahery, le anarana magaga, ale anarana anao fagagana eo fiainanao. Haleluya! Taotsika mbola hitohitena an'Andriamanitra, ame voninahitra anazy satria izy ilay Andriamanitra mahery, izy ilay Andriamanitra tsara indrindra. Anio anio dia hiasa aminao ny Tompo. Anio anio dia anao fagagana aminao ny Tompo. Anio anio dia hifanena aminao ny Tompo. Hifanena amin'ny fagagana ianao androany. Hifanena amin'ny fandresena ianao androany. Andao ataontsika izany iry izany. Fanomezantsika voninahitra an' Jesosy. Ifanena mtesose kenao iwo Ifanena mtesose kenao iwo Andule beya mnoti andu andwande Lanari lani trasi nitande Ifanena mtesose kenao nyande Ifanena mtesose kenao nyande Iwaniwo Iwaniwo Kati amarenge
Isang futsinya diubni funau itiran sa sose itiran pantaka asam yana ana asam sala sala galoni pautana devi beba diai kini eluka ari chaki yadu visa desau ambarawam nase ramazonau seilenau isetinau seilenau Aisa tika. Hey, Aisa dia nawan Jesus. Mati se nawan Jesus satuan. Hallelujah! Panenam Jesus nawa. Ajoante tempayeru fulunawa. Tempiakatra fulunawa fa satria Andriamanitra dia lehibe, Andriamanitra dia tsara indrindra. Iasa eo amin'ny fiainanao ny tompo sa tsy izany e. Tena ny voninahitra eo amin'ny fiainanao ny tompo. Misy zavatra kely tiako izao vavolombelona ho antsika. Fa nisy rahavavy izay rehefa tena nanana olana teo amin'ny asany izy. Tena natsapy izy fa tena sisy fanantenana intsony teo amin'ny asany. Dia tonga teo amiko izy. Dia nampiresiko izy. Lazaiko fa Andriamanitra dia velona. Andriamanitra dia afaka nanao fahagagana. Andriamanitra dia mamorona ny tsy misy toy ny misy. Dia nampahery azy aho. Dia nifaniditra teo amin'ny varavaran'ny fiasany moa izy dia sainy fa sendra nanokatra telefônina izy. Dia nahita ny sarin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izany hoe tena tsy fataony mihitsy izany hoe manokatra telefôna izany. Dia nahita ny sarin'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika izy. Dia ozy izy hoe Jesosy eo, raha tena mampiasa ity lehilahy ity marina ianao, raha tena manana fahefana avy aminao marina ity lehilahy ity, dia asa hoy amin'ny toeram-piasako ity izany falebiazanao izany. Dia tena nihitra tao ampiasana izy fa nitsombatika ambony ambanin'ny tantara. Tena seho voninahitra Andriamanitra satria lasa nazy tena lasa tena tiany mpampiasa azy. Mahita fity zareo ohatrany tsy nisy ilay olana, adino mpampiasa azy ilay olana satria ny Andriamanitra izay miasa tamintsika, miasa tamin'ity fiangonana ity dia Andriamanitra mahery. Misa fito mitsodrano izay nitsolo mpanompon'Andriamanitra rano antsika. Natao ho tanteraka amin'ny fiainantsika izany. Zao ve zao tsika raha marina voie de juillet antsika dia fa feno fitahiana e sa tsy izany. Tonga mois de décembre dia manao rakom-pisaorana tena lehibe tsika sa tsy izany e. Tena takino anjaranao amin'Andriamanitra. Aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mahazo ny anjaranao sa tsy izany e. Fa fotoana mamety hitahiana Andriamanitra antsika izao.
andaotsika iary ankoka iantso ny fanahy masina satria ny fanahy masina no afaka hitondra zany fangatanao ny fanirinao rehetra izany a eo anatrehan'ilay Andriamanitra raitsy to andaotsika iantso ilaza hoe avy fanahy masina aeto aho eo anatrehan'ny raitsy to eto ny fanahy masina eo anatrehan'ny raitsy to ny fagaganao ny fanirinao ny entaentanao ho eto ny fanahy masina izany tena mifatoenao tena mifatoenao eo anatrehan'ny raitsy to Seso ianao no nanokatra ny lalako Seso ianao no nanokatra ny lalako Famitrampo lei Amido po anao ny fanahy masina Amido po anao Jesosy Androany Biazanao fanahy masina Deu umeko anao zay rehetra Oh, teideranao zay fanahy masina Aby fanahy masina eto aho eo anatrehan'ny raitsy Hitanao aminao ny fanahy masina androany hita ny fanirinao mety ny eo anatrehan'Andriamanitra ny fanirinao zany hosokoava ny lalanao androany Aminao ny fanahy masina androany andaotsika ity an-tanana mafy ho an'Andriamanitra ambe voninahitra anazy fa tsara loatra izy Halleluja manao ana daholo tsika rehetra tompoko soratsika ny tompo lehibe moa ity fotoanandroany ity a zay rahantsika amin'ny Jesosy eto mbola hivavaka ihany tsika rehefa avy eo fa zao zany ny zavatra mba tiako anontaniana aminao mba tena tianao mihitsy ve hoe iova tanteraka ny fiainanao tena ho tonga amin'ny fitahiana lehibe ianao tena ho tonga amin'ny fanambinana ianao tena anjary zay moa fitenin'ny olona any avaratra anjary raha diabo-tsabonao ry havanao omen'ny tompo atsika izany raha tena hivavaka ianao dia omen'Andriamanitra atsika izany za tena mampahery atsika zay moa nitoro teniko teo tamin'ny enina maraina hoe mila tena mivavaka ny mpino ary tsy hoe rehefa sahirana ihany vao mivavaka fa tena isan'andro mila mivavaka isika sady zany e
tsy hoe rehefa manana problema ihany vao Andriamanitra vonjeo Andriamanitra trano Andriamanitra ataovy zao fa isan'andro dia mila tena mivavaka isika mangataka amin'Andriamanitra. Iza moa tipony Davida dia lehilahy tena nazoto mivavaka ary tena nivavaka teo anatren'Andriamanitra maraina sy hariva ary mitatao vonana. Ao anaty baiboly ao dia maro ireo mpanompon'Andriamanitra. Daniela dia nazoto mivavaka ary intelo isan'andro izy no mivavaka ho ny baiboly ary efa fanaony hatramin'ny taloha izany. Raha tena tianao hiova ny fiainanao dia angatao misy Andriamanitra androany Tompo tena atao volombavaka. Ampianaro tena ho tia vavaka, ahery vavaka ary fifaliana sy fafinaretana ho mihitsy mivavaka. Za tena tsapako mihitsy ato anatiko hoe fifaliana sy fafinaretana ho any mivavaka. Tena misy fotoana tena eo anatren'Andriamanitra adiny 3 mivavaka ary tsapako hoe mitondra fifaliana sy fafinaretana ho azy zany. Ianao ihany koa afaka tian'Andriamanitra hoentina amin'izany ka andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao ka ny zavatra hoentsika mambavaka dia izao ny atonga antsika fiangonana eto Androdrakely ho tia vavaka, olombavaka, mahery mivavaka. Tsy hoe rehefa misy problema ihany vao mivavaka fa isan'andro dia Andriamanitra no niteny hoe antsoy aho dia hovaliako ianao ary ampisehoako zavatra lehibe sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Andao ary tsika hivavaka mba tena olombavaka ary ho tia vavaka. Andriamanitra rainay eo, sotranao izahay raha nomenao an'ity fotoana androany ity hafanay mivavaka eo anatrehanao mba manginao anay ahatonga anay tena olombavaka, tena ho tia vavaka, ahery vavaka ary fifaliana sy fafinaretana ho an'izao fiangonana izao mihitsy ny mivavaka. Andriamanitra taio ity fiangonana ity ho tonga amin'izany mandritsy ity taona ity dia mivavaka ary tena ngetahetanao ho tia vavaka ary tena hitady nitavanao olombavaka. Ianao mihitsy no anatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. O Jesosy vanginy tsiraray avy sy ny fony aoka tena ianao mihitsy no anjaka ao anatiny ka mangy azy atonga an'izao fiangonana izao ho tonga amin'izany tanjona izany. Halleluia, halleluia. Tena ho tia vavaka ity fiangonana ity, ahery vavaka ity fiangonana ity. Tena fifaliana sy fafinaretana ho anay mihitsy ny mivavaka. O Jesosy, mesa mahery ianao, mesa mahery ianao. Oh, halleluia, halleluia, halleluia. Misotranao raiko, misotranao, misotranao, misotra Tompo, misotra Tompo. Oh, halleluia, halleluia. Taio ity fiangonana ity mba ho tonga amin'izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Dia mahazaho toerana moramora isika. Ny tena kristianina marina dia tena mazoto mivavaka. Sao ny ambaran'ny baiboly ao amin'ny Lioka, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety zany raha ohatra ka tsy mivavaka mandrakariva ny mpino. Tsy hoe tsy indraindray ihany vao mivavaka, tsy hoe rehefa misy olana ihany vao mivavaka, tsy hoe rehefa sahirana ihany vao mivavaka fa raha milamina tsara ny fiainanao dia mivavaka. Be ny vola dia mivavaka, mety ny afera dia mivavaka, rehefa tsy mety koa ny afera dia mivavaka, rehefa tsy milamina tsara koa ny fiainana dia mivavaka. Ny tena kristianina marina zany dia mivavaka mandrakariva izy. Sady zany ka tiako tsika mpino eto Androdrakely tena azoto amin'izany, tena ho tia vavaka, olombavaka ary tena fafinaretana ho antsika mihitsy ny mivavaka. Sady zany maraina, izay moa ny tena fanaonay mifo maraina dia
mivavaka ny ankizy ato a fomaraina dia mivavaka manomboka amin'ny efatra manomboka amin'ny 5 latsaka amin'ny efatra sasany dia mivavaka patongany amin'ny 7 patongany amin'ny 9 sasany mivavaka satria tsy mety mihitsy ny fiainantsika raha tsy mivavaka mandrakarivotsika ka tsy reraka ka ny riko dia ny atonga n'izao fiangonana izao tia vavaka tena fafinaretanao anao ny mivavaka ohatrany hoe fafinaretanao anao ny makany amin'ny restaurant mihinana lasopy dia fafinaretanao anao ohatr'izay koa ny mivavaka ka zao moa tsika dia tonga amin'ny fotoana manaraka izay ahafahantsika mitondra ny ampahafolo-karenantsika ho an'Andriamanitra sy ny fanatitra izay atolontsika ho an'ny tompo izany ao anatin'ny fitondrantsika ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena dia anao hira fideranan'ny tompo reto dera hira izany. Alleluia. Dia mbola hiterasa amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika ho an'izay mitondra ampahafolo-karena moa dia afaka manatitra ny ampahafolo-karena ety aloha avy hatrany tsika tompoko. Ravunana chicken panim baituni tumbu panjaka andawe ira yupichu andiye baituni pamuja chikya Marinas ravunana chicken panim baituni tumbu panjaka andawe ira yupichu andiye baituni pamuja chikya now. There I want me for now. There I want me get now. Even there are no good good time. There are not one day. The wolf of it not the mancha. The end of Sunday. There is another good night. I remember that one you love. Rabuna na chike toni bai duni tu pachaka andawe ira yukiu adi bai duni pamuja chika rabuna na chike toni bai duni tu pachaka andawe ira yukiu adi bai duni pamuja chika There are not one day, the wolf of
tiketoni kaituni tumbu panjaka anawe rayu pikyuwa kaituni pamujatika kajina spiraguna na tiketoni kaituni tumbu panjaka anawe rayu pikyuwa kaituni pamujatika kaituni pamujatika kaituni pamujatika Haleluya! Meluan tena afantsika mandeha ny tenin'Andriamanitra dia andano hira fiderana raitsika dia atolotsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mifanosana fotoana anaovany ny toriteny. Ataontsika amin'ny fifaliana le hira hoe amin'ny fifaliana no ideratsika azy. Haleluya! Dia niary tompoko ataontsika izay hira izay dia mandroso ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Andaontsika hitsangana hideran'Andriamanitra, ataontsika mifotsika resany izany ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Fifalina no ideranazy amin'ny fiompiana no ankalazana isika rehetra no hira izany idera mafilay tompony aina amin'ny tehan-tanana le komity andao fa iraisiny idea Ulang ajang saya itu yang janiu hari ini wam atu ketika ideranas iderana iti ulang ajang saya itu yang janiu hari ini wam atu ketika ideranas no ideranas Dewala iana wazi isigarecha tukunite iulana ideantera kaina sana isiketi ianide yaradi biderana itiula ajam saya itu yang jadiu hari ini atu ketika ideranas iderana itiulang ajang saya itu yang jadiu hari ini wam atu ketika ideranas Sempat deaka Semderam deaka, semfalum deaka, semderam deaka, 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 deaka. Terana itiulang, ajang saya itu yang janiu hari ini wam. Atu ketika iderana itiulang macam saya itu yang jadiu hari ini wam atu ketika iderana itiulang macam saya itu yang jadiu hari ini wam atu ketika
Alleluia, ataontsika mbola tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Samy maka toerana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra indray isika afaka miditra amin'izao tapany faharoa zao a dia ny ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra izany. Fa mialohan'izay aloha dia mampatsiaro anareo aho fa ny fotoam-pivavahana izay fanaontsika eto dia miverina amin'ny lohan'ny indray. Ohatra, ny alahady akoatran'izao sika tonga miditra amin'ny valora izao a dia tokony verina fandrona isika na hiditra amin'ny 12 ora atoandro na hiditra amin'ny 2 ora tolakandro. Masoa sy mahatsara antsika matsy, tena mampitombo finoana, mampandroso ny famonjena fotoam-pivavahana hoe indroa ao anatin'ny alahady anankiray. Ka dia amoaroaraka izany ny fotoanantsika, indrindra moa fa amin'ity taona 2024 ity izay antenaintsika fa hanao zavatra lehibe Andriamanitra dia miroso amin'izay tsika. Ny andavanandro tsy miova fa talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora daholo ireo. Dia ny maraina moa zany efa maro ny olona tonga eto mamonjy vavaka arahana fifadikanina. Zay zany ny filazana anankiray. Dia ho anareo izay niofana nanaraka ny fampianarana tato amin'ny sekoly biblika tamin'iny taona 7 amin'ny 2020 izay tokony farana tamin'ny 24 teo, kanefa moa noho ny confinement nisy tapoka teto amin'ny firenentsika dia najanona ny fampifanana dia najanona ihany koa lay famohana an'ireo mpianatra tokony voaka amin'ny volana marsa lasa tamin'ny taona lasa. No zany zany dia atsona daholo ianareo izay anisan'ireo olona niofana farany teo mba ho avy amin'ny sabotsy herin'ny sabotsy zao, zany hoe sabotsy 27 volana janoary amin'ny fito sasany eto. Dia samy fampilaza ianareo eo zany tsika no midinika ny amin'izay tokony anoizantsika volana vitsivitsy ny fampifanana sy anomanana ny fitsofana rano anareo izay voaka satria vita ny fampifanana izany. Mba ilazao na matsika sasany satria misy tsy voalaza zany fahafantarako azy toy ny ampasama zao dia tsy voalaza an'izay zareo. Zay zany filazana apetraka amintsika fiangonana. Andao itsika hivavaka dia ametraka n'ity afatra entina androany ity mba tena hoe Andriamanitra no miasa aminay mpanompony ary hiasa amin'ny teny izay ambaranay izy dia kasika antsika rehetra ny fanan'Andriamanitra ka ho fahasoavana ho antsika tokoa ny teny. Hivavaka antsika tompoko. Raha io tonga amin'ny fotoana izay hitondrana ny afatra eto mpanomponao avy any aminao ny mpanomponao androany, mamindrafo amika anao ary mamindrafo amin'ny rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ka ho tsapanay ny fanatrianao sy ny hery ny fanatrianao hiteny aminay ianao ary zany teny zany hitondra fanasitranana, hitondra famonjena, hitondra fanafana, hitondra fitahina, hitondra fiainana vaovao. Ary na dia ny fiainam-pananay azy dia tena hery dia hery ana fanentanana ny hotoka sy mahatsara any an-danitra rahatry zay. Ny teninao zay ambara no hitondranay ho amin'izany fahasoavana rehetra izany. Ka dia misaotra raha io, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra anao. Halleluia, amen. Halleluia. Efa manitsaka ny taona 2020 isika izao io. Herinandro maherikeza ny lasa. Herinandro maherikeza ny lasa. Dia zao ny teny efa nambarako taminareo indrindra fa tamin'ny herina. Hiavaka tompoko ty taona 2020 ity. Tsy hoe zaho fotsiny mampanopin'Andriamanitra no mampahery anareo milaza an'izany
fa tena heniko ato anatiko mihitsy le fiasa fanay masina fa hiavaka ty taona diavintsika ity. Ary ianareo ihany koa zay efa nino a Jesosy, efa nandray a Jesosy, efa manana Jesosy a, mazava ho azy fa dia ho avan'Andriamanitra ihany koa ianareo anty taona ity. Ho an'izay mindy ankatany hiteka mafy be. Fa izao ny fepetra. Ny fiaina eto ambony tany ity mantsy tsy misy hoe fiaina mandeha ho azy, fa misy fepetra tsy maintsy arahana. Zao ny fepetra. Tsy maintsy manokana fotoana anaovana vavaka isan'andro mandra-piavin'ny Tompo isika. Raha heninareo tsara le hafatra tamin'ny heriny dia zay mihitsy hoe mila manokana fotoana anaovana vavaka saika isan'andro mandra-piavin'ny Tompo isika. Ao anatin'ny vavaka io, ao zany isika no mampatsiaro an'Andriamanitra. Ampiaritsika ilay voalaza amin'ny Baiboly hoe ianareo izay mpampatsiaro an' Jehova, aoka ampatsiaro azy. Ao anatin'io isika no mampatsiaro an'Andriamanitra ny tsodrano efa netiko anareo tamin'ny herin'ny androany. Ao anatin'io vavaka io isika no mampatsiaro an'ireo teny maro no teny mpanompon'Andriamanitra na hoe navototsy ny mpanompon'Andriamanitra taminareo. Satria ilain'Andriamanitra isika matsiaro hoe zao ny tsodrano efa natao tamintsika, ilaina isika matsiaro hoe zao ny teny efa navototsy ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika. Dia izay mahatonga antsika naporosian'Andriamanitra tamin'ny heriny hoe mila manao vavaka isan'andro, mila manao vavaka mandra-piavin'ny Tompo. Fa ankoatran'izay dia manana finoana ho ia. Fa isika ny mahavita vavaka ianao hoe no farananao tamin'ny amaina le vavaka, dia aoka ho fantatritsika rehetra vao vita ny amaina dia manomana valiny mahafapo anao Andriamanitra. Asiteka mafy be. Halleluja. Manana finoana. Tsisy varana tokoa nge ry havana malala ny fanompona ataontsika tahaka izao na hoe ny vavaka ataontsika isan'andro. Raha ohatra ka fahazarana fotsiny no hitondrantsika le fiainany, fa isika mila manana finoana. Isika ny vavaka ianao na mandohalika io, na mipetraka io, na mitsangana io, dia arao finoana. Ary eto dia manamafy amin'ny anaran'i Jesosy le teny nambarako teo hoe vao vita ny amaina, vao mitsahatra ny vavaka, tonga dia manomana fahasoavana lehibe, manomana valiny magaga ho anao Andriamanitra. Ho tanteraka tsy rehetra ane zany, asiteka mabe tompoko. Halleluja. Fa ny androany indray dia zao no nambarako amintsika, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Voalohany no zao tombonandro nomen'Andriamanitra antsika izao ka nataon'Andriamanitra natratra ny taona 2022 nataon'Andriamanitra manitsaka ny taona ity. Misy antony ao, misy antra tian'Andriamanitra tongava anao. Ary inoko fa tsy hoe zavatra ratsy le antony, na zavatra ratsy no tian'Andriamanitra tongavana pitrasany amintsika. Tsika ngeka olon'Andriamanitra, olon' Jesosy, lay Andriamanitra tsy tonga olombelona angeka tsy aza fa atao anatsika. No zany aza mieritreritra zavatra ratsy ianao hoe inona ny trangamiko amin'ity taona ity, inona ny zavatra iseho amiko amin'ity taona ity, aza mieritreritra zavatra ratsy. Fa nomen'Andriamanitra tombonandro isika velonaina somatsara manitsaka amin'ity taona ity, satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao ary zavatra tsara le izy. Amen. Dia izay mahatonga mampaheranareo hoe manaova fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra no isika velonaina ka natratra ny taona 2022 ity. Azo atao zavatra maivana izany, azo atao ambanin-javatra izany,
fa raha itsika reo manao zavatra maivana an'izany na mpanjavatra an'izany malahelo Andriamanitra, tena malahelo izy. Be dia be mantsy ny olona no ohatrany hoe adininy fa ny mahatonga azy velonaina dia adininy hoe Andriamanitra no ambadika izany. Dia malahelo Andriamanitra raha tsika mpino kristianina no tahaka izany ny fahitan'Andriamanitra atsika. Tahaka zao saika isan'andro dia misaotra an'Andriamanitra foanao ny amin'ny fahavelomana nomeny ahy, ary misaotra azy aho ny amin'ny zavatra tsara fantatro fa efa homaniny ho ahy na androany na rapitso na afaka ray volana na afaka volana vitsivitsy, satria mino aho fa no Jesosy ato anatiko dia mamindra fo amiko Andriamanitra dia zavatra tsara no maniny ahy, dia misaotra azy ny amin'izao fahavelomana nomeny ahy zao. Amen. Eto zao dia matsiaro tantarana lehilahy anankiray ao anaty baiboly ity, ato amin'ny Lioka 12. Nampalelo an'Andriamanitra be mihitsy ny toe-tsain'ity lehilahy ity na ny eritreriny. Fa ndray andro ity lehilahy ity navokatra be, tena nety be ny nataony, valina be ny nataony. Dia hoy izy, tena ahoana re no ataoko hoe navokatra be na valina be dia ahoana re no ataoko? Dia tapa-kevitra eto anaty izany fa anamboatra trano ngeza be, anamboatra sopotra faran'izay tena lehibe, anangonana andro vokatra ireo. Dia namboariny tokoa le trano, namboariny le sopotra vita sy matsara, nampidirina ato anatin'io trano be io ny vokatra rehetra. Dia teo izy nandinika tsara hoe tena vokatra zany, fahavanona zany, tsy mbola hitako teo amin'ny fiainako ny zavatra tahaka izao. Raha zao fiaraka ny dinihana tena possible hoe mbola velonaina mataona ny maro tena mbola mataona maro velona eto ambony tany eteka, tsy maty ny anoanana ka fa dia mihinana foana isan'andro, tsy lany vetivety eo dia inona nataony avy eo? Hoy izy, ry fanahy io, ny fanahy zany io, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misoto, mifalia. Zany tao anatin'ny saina, nieritreritra angambany izy hoe reto sakafo reto tena miantoka ny fahavelomana eto ambony tany, reto vokatra reto miantoka fahavelomana eto ambony tany. Adininy tanteraka ny fisian'Andriamanitra, adininy tanteraka hoe miankina amin'Andriamanitra ny fisiny eto ambony tany ity, adininy zany. Nalahelo ny tompo tamin'izany fa noarana moly izy fa nalahelo ny tompo, teny eo ihany. Dia zao ny voasoratra ato amin'ny Lioka 12:20. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, any oala no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza zay zavatra no alinao. Any oala no alaina aminao ny fanahinao. Teo vao tena taitra nikoropaka izy, feo avay zany, izy zany miteny zany, ary tokasaina izy hoe izy ary zany, any oala no alaina amiko ny fanahiko. Dia ahoana? Tsy afaka nihinana mihitsy izy, azafady tsy mbola ninanako reto vokatra reto tsy mbola kasiny vavako reto fa mbola mpanangonana teo vao tonga saina izy hoe any oala no alaina amin'ny fanahiny, zany hoe tsy maintsy andao an-tentany ity izy ka ho aniza reo zavatra no arinao reo. Zany tantara zany dia mampafantatra atsika hoe tsika dia mila matsiaro ny fisian'Andriamanitra foana, ary mila mahay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana manoloana zao fahavelomana nomeny antsika izao. Indrindrindrindra fa amin'izao taona 2024 izao, izay taona no havan'Andriamanitra, tsika ihany koa havan'Andriamanitra, dia tena misaoran'Andriamanitra ianao, tena misaoran'Andriamanitra ianao. Azo atao zavatra maivana, azo atao zavatra ambany zany, fa ataovy tena loha laharana eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny vavaka zay ataonao. Ary na dia tsy vavaka mandohalika aza anao manao an'izany,
fainao perepelika ny trano, perepelika ny tokotany, eny an-dalana eny, dia ataovy ny teny ray-bavy, misaotra Andriamanitra ny amin'izao fahavelomana nomena ho azao. Fantatro fa misy zavatra tianao atongavana eo amin'ny fiainako amin'ity taona ity. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Halleloia. Faharoa, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ihany koa isika no rehefa soavana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity. Araka ny nambarako taminareo anisan'ny fahasoavana omen'Andriamanitra dia hoe reo zavatra nangatantsika na reo zavatra nirintsika kanefa tsy tonga teo amintsika tamin'ny taona lasa, ambarako ampasahina eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa ho ataon'Andriamanitra amintsika izany amin'ity taona 2024 ity. Amen. Amen. Mety hoe tsy tamin'ny taona lasa ihany ny zavatra io nandrasanao fa tany amin'ny 2 taona, tany amin'ny 3 taona, tany amin'ny 4 taona, tany amin'ny 5 taona. Vaovao mafaly dia hoe ho ataon'Andriamanitra tanteraka amintsika izany amin'ity taona 2024 ity. Dia zao zany no fanentanana. Na dia tsy mbola manangasanga azy le fahasoavana, dia zay dia izao tokony anao vavaka fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe miandry alizy ho tanteraka hoe dia efa miandry aho zao, nanomboka tamin'ny volana fihetobony janvier dia efa niandry aho, niandry hatramin'ny androany. Alolo ho tanteraka vao hisaotra, alolo ho tanteraka vao aneo fakasitrana an'Andriamanitra, ary anao voady mihitsy fa anao zavatra be ho an'Andriamanitra na ho an'ny asany. Na dia tsy mbola manangasanga azy le izy, zay le afatra omen'Andriamanitra antsika rehetra androany. Na dia tsy mbola manangasanga azy le izy, zao dia efa tokony ataonao ny fisaorana sy ny fakasitrana an'Andriamanitra. Misy fampianarana izay ato nataon'i Jesosy, marika 1:20, andininy fa 4:20. Eno nge voasoratra e, ko lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Eo zany Jesosy dia nampianatra ny amin'ny tokony fiainantsika pino amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Rehefa mivavaka ianao izy izy, na inona zavatra nentinao teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fivavahana, na inona voasoratra hoe zavatra nitonononao tamin'ny fivavahana sy nangatanao dia minoy ianao fa efa nandray. Zay le nambarako tery aloha hoe vao vita ny amenna dia efa manomana ny valim-bavako anao Andriamanitra. Dia inona natao Jesosy? Mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Zany hoe ny tian'Andriamanitra bara zany mintsika fa dia araka ireny tsodrany natao reny ho tanteraka amin'ny taona ity. Mino isika fa ireo teny navotsitra ny mpanompon'Andriamanitra ho anareo dia ho tanteraka amin'ny taona ity. No zany araka ny nambarako teo hoe na dia tsy mbola misangasanga aza le tsy mbola tonga dia fatao sady ny fisaorana sy ny fakasitrana an'Andriamanitra. Amen. Amen. Ataovy tena zava-dehibe aminao mihitsy ny manao pratika an'izay eo amin'ny fiainanao. Ataovy tena zava-dehibe. Ary tandremy mikivikivy. So sanatria ohatra nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra anao satria natanjaka finoanao androany. Dia nanao ianao rapitso, nanao no afaka pitso, tapitra ny herinandro. Ohatray, aza ihany ary izy ity. Sanatria lasa ny ray volana mbola tsy misy mangirana ihany. Tandremo ia. Afatra avy amin'ny tompo zany. Fa ny devoly miezaka manararaotra ny situation dia manakivy izy, mampitanondrika izy, miezaka mamono filoana ho anatsika izy. Fa itsika mpahiresina aza miova, ataovy mipololoatra ho anatsika foana ny fisaorana sy fakasan'Andriamanitra, fa Andriamanitra marina sady matoky amin'izay no lazaina. Amen. Amen.
eno tsara ke ity tantarako aminareo ity tantara voalohany aloha tamin'ny fotoana nananganany Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty taorinany nanokafana nanesorina ny vato lay varavaram-pasana taorina zay dia zao volasa ny baiboly hoe nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra Jesosy zay mivoasoratra dia araka ny fiteniny tsy maintsy nanao an'izany izy mba ahafantaran'ny olona mba ilazana amin'ny olona fa zao mihitsy ny tokony fiainana hoe mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra aloha vao manao hetsika anankiray dia rehefa vita ny fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra zay Jesosy vao nanao hetsika ry Lazarosy voatao akory za magaga mivoaka fitaopasany Lazarosy halleloia amen na ry havana malala tokony manarika ity fotoana ity zay mihitsy zany le tokony fiainantsika pino amin'ity fotoana ity hoe mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra fa aoriana fisaorana azo antoka fa hisavatra lehibe hitranga eo amin'ny fiainantsika ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'ity fotoana ity any izany amen amen asiteka mabe tompoko halleluia 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 ohatra ihany koa ity ianao zany zao amin'ity fotoana ity mikasa hividy tokotany anorenana trano hipetrahana na hoe mikasa anamboatra trano satria efa ao ny tokotany na ny fitaovana vitsivitsy ianao zao amin'ity fotoana ity mikasa hoe andeha hividy fiara na hoe ho atao mariazy na hoe anokatra tsena tsy haiko sy zavatra kasainao atao mialohan'izany rehetrarehetra zany aloha dia atao foana ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra fa zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zay nisaotra sy nakasitraka dia zay ihany koa no ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity amen mety amin'ny taona lasa tamin'ny roa taona fa nikasa be dia be anao fa tsy tavavoaka fa amin'ity ataova fisaorana ataova fankasitrahana ataova fitialamim-polo loatra fa ho hitanao voninahitr'Andriamanitra halleloia faharoa taorina ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra nataon'ilay lehilahy anankiray atao hoe Job dia inona nataony nidioviny aloha ny fony inona ihany koa ny nataony ny fona ho andreo namany zay niapanga sy nanameloka azy ho toy ny olon-dratsy izy dia voavita zay fisaorana sy fankasitrahana izay voavita zay fanadiovana fony sy vavaka fifonana ho andreo sakaizan'izay dia akory zava-magaga nandray andraikitr'Andriamanitra no tahin'Andriamanitra izy ary fitahina nomen'Andriamanitra ny Joba dia be lavitra no zay efa nataon'Andriamanitra ho azy tamin'izany fotoana izany andeka vakitsika voasoratra ato amin'ny ato amin'ny Joba no vakitsika toko fa 2:7 avy hatrany dia 9:7 vakiny ary Jehovah napody ny fiadanany Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny izy 9:12 ary Jehovah nita ny nefaran'ny Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy 4,000 amby ray alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky vavy 1,000 izy ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy ka ny anarany zokony nataony hoe Jemima ary ny anarany manarakaraka Kezia ary ny anarany faravavy Kerenapoka ary tsy nisy vehivavy tsara tare tahaka zanaka vaviny Joba hita tany amin'ny tany rehetra ary niarany nomendray ny lova tamin'ny anatany izy ry havana raha lasa nabavy manarika ty fotoana ity
ny afatra lehibe zany tian'Andriamanitra ampitaina amintsika androany dia zao mila misaotra sy makasitraka n'Andriamanitra isika ary atao fitena fiainantsika izany mandritra ty taona 2024 ity. Amen na tsoro fa volombelona aminareo fefanambaraka ihany izy ity fa tiako mafisina ndre mandeha ka matany 20 taona lasa tany sa 30 taona dia nisy mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu avy any Frantsa nandray anay dia name fampifanana name fampianarana anay io mpanompon'Andriamanitra io dia tao anatin'ny fampifanana sy fampianarana nomeny anay no ny tantarany anty fijoroana vavolombelona entiko aminareo ity. Nisy taona izy hay ozy izy dia lany ny vatsy lany talon'ny andraisany vola dia tsy nisy sakafo tao an-tranonay zay zany tantarainy dia rehefa tonga ny atoandro dia zao nitengo tamin'ny vady aman-janako velary ozy izy ny couvert dia ny velarina couvert dia avy eo ozy izy andeotsika akatoerana dia nakatoerana dia samy fampijerijery eo hatramin'izay tsy makatoerana raha tsy efa pré eo zany ny sakafo fa tamin'ity tsy mbola tsy nisy na inona teo ambony latabatra no nakatoerana zareo dia zao no tenin'le paster fijoroana vavolombelona taony taminay le izy hoe niteneny le rahamatoavadiny ataovy mivavaka fisaorana an'Andriamanitra dia tsy nanao le vadiny tsy nanao tsy sakafo eo tsinona ka dia tsy nanao izy dongo tsy nanao nefa madama pastera dongo tsy nanao dia atao mivavaka rakizy dia tsy nanao ekeo le kizy ka tsisy nininona eo ka inona reny tombavaka ao atao tsy haiko zay eritreritry zareo fa zay ny tantarainy rehefa tsisy nanao zareo dia zaho ozy izy nivavaka dia nivavaka teo saotra ny tompo nakasitraka ny tompo ny amin'ny fitondrany ny amin'ny fitantanany ny amin'ny zava-misy iainany zareo hoe tsisy ny sakafo nefa dia manantena anao izahay anome sakafo anay vao vita tompoko ny amainy araka fitantarany naneny ny saony arinin-tranony vao vita ny amainy naneny ny saony arinin-tranony dia sokafany io nisy ramatoabe anankiray mitondra sakafo ndreo hiteka alohatsika dia zao no tenyle ramatoabe any olona raha i-appartement aminjareo zany fanao pitao zany izy dia zao no tenylay ramatoa anniversaireko androany ozy izy ka tonga eto daholo ny zanako avy any amin'ny province avilavitra mba hiara-basy hiaraka ikorana amiko hiaraka ifaly amiko androany tonga eto daholo ny zanako ary zareo tonga io efa nanomana sakafo isam-pianakaviana isa-trano entina atao aminay mba atao sakafo kanefa ozy izy le sakafo rehetra nentina izy ireo sakafo tsy mety amiko tsy mety amin'le fahasalamako dia verevitra hoe atao oladolo reto sakafo be deaibe reto dia tapa-kevitra hoe omeko an'izy ateriko aizy dia hoy aho hoe atoka misy paster zany hoe fantatry le vazaha ihany zany hoe zany paster zany mba miavaka amin'ny olona rehetra dia zay ozy nitorako anao amin'ity dia neteteo sakafo complet no tantarainy taminay moa lay karaza sakafo tonga teo no tantarainy le sakafo fihinana vazaha io miaraka amin'ny rano miaraka amin'izio zany nateriny teo dia tena tsy nisy toy zany be tsy mbola ny sakafo be deaibe tahaka zany zay ozy izy ahoana memesy tsikitsiky fotsiny vady aman-janany ary sady tonga saina hoe magaga ny Andriamanitra zay vavantsika sy tipontsika ka zay indrindra mahatonga amin'ny androandroany ety mampahery atsika satria averiko ndray hoe manatena zavatra lehibe tsy misy tozantsika amin'ny teotaony ety tena hoe manatena an'Andriamanitra anao zavatra lehibe ao ny tsodrano zay efa tsofokorano anareo
ho an'ny sasany angamba efa tanteraka le izy fa ny akamarony mbola miandry ao re teny zay efa navotsotry ny mpanompon'Andriamanitra ho antsika mbola ho an'ny sasany angamba efa tanteraka fa ny akamaroantsika mbola miandry be dia be ireo karazana fahasoavana zay zavatra tsy mieritreretinao tsy tao anaty fonao akory fa am'izao tsy am'teny zao efa voman'Andriamanitra ho antsika am'ty taona 2024 ity amena dia zao ataovy dieny zao ny fisaorana ataovy tena mipololotra dieny zao ny fisaorana fa zany rehetra izany ho tanteran-tompo aminao ho tanteraka amin'izay manao amena mafy be asiteka fara zay mafy tompoko Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve dia zao azy andeo tonga dia hanao fampiarantsika dia n'izao tonga dia efa hivavaka hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ataovy tena mipololotra ao anatinao fisaorana noho n'izao fahavelomana menanao taona 2021 zao noho ireo tsodrano zay efa eny misofinao tamin'ny herin'ny androany noho ireo teny maro na efa navolotsy ny mpanompon'Andriamanitra ho anao noho ireo zavatra maro be efa nandrandrainao mba ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity ataovy avy hatrany ny fisaorana amin'ny anaran'i Jesosy tompo mamindrafo aminay ianao vita ty fotoana ity ataovy mandray sady ny olona ataovy mandray sady ny olona alleluia deo tonga dia vavaka avy hatrantsika rehetra azy samy manokatra amin'ny vavana izy ataovy mipololotra ataovy tena mipololotra avy ao anatinao ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra fanomen'Andriamanitra tompon'andro havelomantsika ataovy ny pratika fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra no zao tompon'andro havelomana nomenantsika izao halleluia amen atao vitan'Andriamanitra fa makasitraka azy anao ny amin'izao fahavelomana nomena anao zao toizy ny vavaka tompoko hivavaka iakeo sika hisaotra sy akasitraka ny am'ireo tsodrano sy teny efa navototsy ny mpanompon'Andriamanitra ho antsika mba ho tanteraka amin'ty taona 2024 ity ataovy ny fisaorana ataovy diany zao ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra samy mivavaka arak'izany sika rehetra halleluia amen halleluia mino ianao fa aoriana fisaorana dia hitondranao ho amin'ny zavatra lehibe indrindra io Andriamanitra tompontsika sy vavantsika io araka nambarako teo manam-pikasana ny ampiasa volangamba ianao atoato na manam-pikasana vitokotany ianao atoato na manam-pikasana ny anamboatra trano ianao atoato na manam-pikasana ny anao mariazy anao atoato na manam-pikasana ny anokatra varitra anao anokatra tsena anao atoato mialoha zany rehetrarehetra zany ataovy mipololotra dian'izao ny fisaorana sy mifankasitrahana an'Andriamanitra fa anao zavatra lehibe eo aminao Andriamanitra anao zavatra mihoatra no zay noheverinao sy noeritreretinao ny tompo'Andriamanitra ataovy mivavaka fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra ataovy ny vavaka fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra toizo azajanona na dia averimberinao ary le tolombavaka toizo azajanona
na dia verimberinao ary a ny tombavaka. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Toizo na dia verimberinao ary le tombavaka. Misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Halleluja. Amen, amen, amen. Toizo mivavaka. Masnao anatazany izany a. Sound, sound, sojawana uire vitaina lumena wa isambata nifana itu nituo sojawana sotana watupu famapaye Ako biyan maso anatazany izany. Saintsainy falibiazana n'Andriamanitra. Izay hitondra zavatra lehibe sy mahagaga ho antsika amin'ny fotoana araiky amby roapolo amby roa arivo. Manao zavatra mahagaga Andriamanitra. Matoky, matoky, matoky. Sojawana uire vitaina menawa isambata nifana itu nitubuo sojawana nadi isazanyadi Pula akbiyan masnao. Auka an'Andriamanitra ianao. Isaintsaina ny falibiazana. Isaintsaina ireo zavatra marobe izay ho atao tanteraka eo amin'ny fiainanao. Makalazanao miantsoantso ao kaideranao deranao ao tanjanao ao sojawana uire vitaina menawa isambata nifana itu nitubuo sojawana sojawana Pian masika fa ivavako anareo ao. Dia apetrao amin'ny filoha tananao a. Andriamanitra
rainay izay any an-danitra ianao mijoro eto ny mpanomponao manao vavaka fifonana ho an'izao fiangonana ray manontolo izao efa nandray nitsodrano neto mpanomponao izy ireo tamin'ny herinandroany maro ihany koa ireo teny izay efa navototsy ny mpanomponao mba ho azy ireo tamin'ity taona ity koa dia mivavaka aminao zahay mpanomponao mamondrafo aminay rehetra ianao mamondrafo aminay rehetra ianao ka androany no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana dia avy alao ny fahatosoanay avy alao ny elokay ary ireo zavatra ratsy vokotra ny fahatosoana sy ny eloka dia fafao miaraka amin'izay ihany koa Andriamanitra tsy eo aminay mivavaka aminao ny mpanomponao mba tsy ireo mihitsy no sakana tsy hatateraka ny tsodrano tsy hatateraka an'ireo teny efa navotry ny mpanomponao tsy hatateraka an'ireo fikasana tsara marobe izay efa nomaninao ho an'izao fiangonana izao matoky izahay Andriamanitra fa tena hiavaka tokoa izahay amin'ny tontolo ity tena ho avanao arabaky teny ka na izy mpino olonao tonga manompanao ato amin'ny toerana ity dia tsapany famarinana izany izy niangatako aminao Andriamanitra androany vita ty fotoana ity dia atao fitateraka sady zany atao varainy olona sady zany ary mivavaka aminao ihany koa aho mba tsy avinavina izahay na irere rehefa tafita rehefa nambinina rehefa nanana ny ampy nanana zavatra tsara avy aminao fa fona aminao aho Andriamanitra atao feno faneriteny izahay tena atao mahay maneriteny izahay satria tsy hoe tsara no ny hafa na tsara no fiangonana hafa izahay dia ireo fiangonana ravavy fa dia ny fahasoavanao tokoa no atao vinonay seky anay fantondranay eo amin'izany zavatsoa zany ka dia misaotra Andriamanitra misaotra afafako amin'izao fiangonana izao ny rahanao Jesosy ho fiarovana anay manona ny ratsy rehetra ka sain'ny fahavalo taona raiky amin'ny 20 taona miavaka taona raiky amin'ny 20 miavaka ihany koa fiainan'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen teka mahafan'Andriamanitra isika tompo voliteka faraiany Jesosy tianay mombanay mandrakizay zany ve dia mino fa faly ianareo androany dia zao ny ampianaran'ny baiboly hoe misy faly ve aoka izy hira fiderana ka andaotsika anao hira mietsitsetsy anankiray eo mpitsanganana hira tena hoe ifaliana tena hiravona normal ange zany rehefa mba manam-pinoana ianao fa andray tokoa amin'ny tontolo ity dia tokony tena zay ny manosanao maniranao hiandia ho an'ny tompo alefary repitarika fiderana velonao amin'ny fiainanao Jesosy hitondra fahamelomana vaovao eo amin'ny fiainanao Jesosy aramelo zay rehetra maty eo amin'ny fiainanao Jesosy inona maty dia ho velominy Jesosy manomboka androany amen andao tsika hidiran'Andriamanitra avy hatrany Jesus, refa izy amungatsika beya. Verna Jesus, refa izy amungatsika beya. Refa izy amungatsika beya. Passa na tina hatanga cheia.
Efavelona izy amonjatsika beya Koanyambasana no sahazy fa mafea Efavelona izy amonjatsika beya Eluano monja izy nitakanyea Efavelona izy amonjatsika beya Eluano monja izy nitakanyea Efavelona izy amonjatsika beya Efavelona zesoseya Efavelona izy amonjatsika beya Efavelona zesoseya Efavelona izy amonjatsika beya Eu, ankara zao Jesosy androany. Terao Jesosy. Veo azy ny voninahitra. Venao amin'ny fiainanao izy. Sabe izy. Hita amin'ny fiainanao ny fahavelomany. Velona zesoseya Efavelona izy amonjatsika beya 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 Aleluia. Tao mafy ny teko anao voninahitra Andriamanitra. samiary makatoerany a dia mbola manamafy aminareo aho tiantsika ny tompo tena mampahery aho atao foana ny vavaka azajanona mihitsy ary ataovy ihany koa ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra mandritra ty taony ety. Amen na. Dia amin'izao fotoana izao indray tsika dia mbola hanokana fotoana anaovana vavaka. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny manomboka amin'ny herinandro ambony iny a no hosokafana ny fiangonantsika any Mainty Rano. Raha sitrapon'Andriamanitra, ireo mpanompon'Andriamanitra voatendry andeha nokatra fiangonana any zany a dia andeha amin'ny larobia na lakamisy fa miandry telefônina avy any Majunga ny tenako satria ho an'ny Majunga zany zareo a dia any zareo no makalakana na sambo andehanana any Mainty Rano dia mbola miandriky valiteny avany hoe roviana no misy ny sambo ohatrina ny fre dia firy andro no mandeha eny am-pandehanana dia hivavaka tsika mba hotain'Andriamanitra ny dian'izy ireo tsisy fahasaponana eny an-dalana ary hotain'Andriamanitra ihany koa ny fatogavana sy ny fanaovana asan'Andriamanitra any Mainty Rano. Tsy mbola misy olona hovatanina akory ihany na misy trano tonga dia hovatana hoe ato ny trano isitriantsika fa dia matsiaro ny tantaran'ny Abrahama hoe rehefa nten'Andriamanitra hoe miala eto anao dia mandehana any amin'ny tany izay ho asiako anao dia nandeha i Abrahama na dia tsy fatany ary le tany fa dia nandeha izy. Andriamanitra ny teny dia nandeha izy. Ka zay ny fiainantsika manompo an'Andriamanitra, finoana no andehanantsika ary finoana no anaovantsika zavatra rehetra. Amen na. Sika mitovitovy daholo ihany koa nge ny nanokafantsika fiangonana hatramin'izay ny ainga tsy mahafantatra hoe aiza ny vantana na aiza ny vantana fa dia tonga eo amin'ny gare routière na eo amin'ny parcage na eo amin'ny tobo fiantsonan'ny fiara
ny taxe brosy dia eo vao hoe iana varitra sainy atsimo eo vao miresaka manolona dia eo Andriamanitra mitarika hoe ato misy trano malalaka azonao dirana ohatray foana ny iainana le manompotopaka ohatrany hoe mandalo zavatra sarotra hoe tena mafy zany kanefa mafinatra ihany koa hoe tena manao fagagana ny tompo a dia za mainty rano zany zao a tsy mbola fatatsika feo fotsiny hoenitsika tantara fotsiny hoenitsika fa dia hoany zany zareo ka dia matokotsika fa ny tompo hitantanaseo ka andeha hivavaka ho amin'izany zany tsika Andriamanitra ndreto izahay fiangonanao manao vavaka indray amin'izao fotoana izao ho an'ny fanokafana fiangonana Rify any Mainty Rano. Vavaka aminao zahay ho an'ny mpanomponao pasteur Samy mivady. Izy ireo no tsofin'ny rano andeha ho an'ny Mainty Rano. Iainga amin'ity herinandro ity zareo reo ka dia ho tahinany ny diany eny am-pandehanana. Ho tonga somatsara ny Mainty Rano izy ireo. Ary ialoha no Andriamanitra hitaridalana tokoa ka nanotrano hipetrahana ho vatanina azy dia akinona i aminao Andriamanitra. Akinona i aminao ianao lay mahay zavatra rehetra tahaka tondranao anay hatramin'izay tompo no hitondranao anay ihany koa ankehitriny. Matoky izay tompo fa miasa ianao ka tsy misy masakana miesika ianao ka tsy misy matohatra fa miasana fandresena fakagana no dianay any Mainty Rano. Misaotra ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Dia fahenonareo zany zay mivaovao a dia mivavaka ho an'ny Mainty Rano sika. Ny toerana zay nisokafantsika moa zany tato ato tamin'ny faraparan-taona iny a dia ny taony tany any Antsalovo tamin'ny volana Novambra iny. Isorana tompo fa efa mijoro ny asan'Andriamanitra any. Mafimafy ihany vao tonga tany Antsalovo satria tsy maintsy camion no nandehanana niaraka tamin'ny entana vitsivitsy fa tonga somatsara tany dia isorana tompo fa dia tonga dia ohatrany hoe nisy trano vatanina tany dia mandeha ny asa zao. Dia teo ihany koa ny asa zay sokafantsika tany Anjorobe. Isorana tompo ihany koa tamin'iny faraparan-taona iny a Novambra angamba zay raha tsy diso a dia efa mijoro tsara ny asan'Andriamanitra any ary ny mampahery dia mandeha be mihitsy ny asan'Andriamanitra tany. Halleluia. Raha sitrapon'Andriamanitra apetraka am-pilatanana tompo moa dia hividy tokotanim-piangonana any isika. Monsieur Norze moa zany no tany tamin'ny alahady tamin'ny sabotsy teo a jeran'ilay tokotany izay kasaina anorenana trano fiangonana fa lafilafy ihany le tokotany ihany lafo. Izay tany hitanay zany lafo be daholo fa dia tsy mbola mividy tokotany lafo a tamin'ny fanokafana fiangonana fa ny tany aloha dia lafo be mihitsy le izy satria 65 millions FMG mahery eo zany a vidy an'ilay tokotany kasaina hovidiny fa dia apetraka am-pilatanana tompo zany rehetrarehetra zany hoe ahoana fandamenam-bola mba ahafahana mividy an'io tokotany io. Dia vasokafantsika ihany koa tamin'iny Novambra Desambra iny ny asan'Andriamanitra ato Behenjy. Efa mandeha tsara ihany koa ny asan'Andriamanitra Behenjy ao. Nandalo tany zay ngamba voarotokom-bolana zay mbandro Monsieur Norze dia nantany mpanompon'Andriamanitra tany hoe mandeha tsara ve ny asa. Célibataire moa zany niany. Célibataire rola mandeha tsara ve mazaka vady ve satria tsy avilako anambady raha tsy efa mba mamindroso ny asa dia tsy haiko na maiky anambady izy fa mazaka vady paster fa mazaka vady ay mazaka zany fa dia tsofoko rano zany anao hoe ampiakariny vadinao fa nahita fofombady mantsy izy voaresako tamin'ny herinandro iny aloha mitra lakazerina zany ranabavy satria orindrinao zany no atao mariazy zany ianao fa dia fa sokafana ihany koa ny asa tamin'ny faraparan-taona iny tany manandriny zay sorana ny tompo fa célibataire rola ihany koa niany dia ny tany moa tsy dia miona amiko firy ka tsy hitako zay lazaina hoe mazaka vady koa ve niany sa tsy mazaka vady fa raha mazaka dia ampiakarina
satria mba tsokivy le vehivavy ke ndray morakivy vao tsy sakafo hoe ny célibataire vonona foana na misy na tsy misy fa ny miaraka amin'ny vehivavy ndray morakivy zany ny sasany ny vatiko moa tsy de mbakivy fa efa zatra niaritra amin'ny mafy izy tsy mbakivy izy eka niaritra amin'ny mafy ka mivadiko io doroko vavolombela aminareo fa niaritra amin'ny mafy ke nianatra teny akatso izy de avy any akatso izy no nanapa-kevitra io anao matianina de niainanay mivady tamin'izany mafy tsy misakafo zany zay matetika ny rivo zay tsy misakafo fa mipetraka tao Beorhilika zay a de mividy lasopina 20 ao Beorhilika de iny menan'le zanak'ala matoa de rehefa de ny ambiny eo a no ampiasain'ny mivady sotroana eo zany zany ny fiainanay ary antonany niaritra tamin'izany fa tsy kivy mihitsy izy fa nahery foana izy zay sorako ny tombo de misaotra an'Andriamanitra zay fa tateoriana tsy zany tsony ny fiainana fa tena hoe nitahiny tobo alleloia ka zay zany fitoran'Andriamanitra de efa nisokatra koa ny manandriny de tazany ko ny sokatra akoatran'izay ny Mboamalaza ihany ko de efa nisokatra ny asan'Andriamanitra any célibataire rola ihany ko ny any mbola tsy nantany azy hoe manahoana mahavelona vady ve ny asa tsy mahavelona vady fa fahafantarako ny any no mahavelona fa efa tena mandroso tsika ihany ko fa nahazo tokotany any fa de apetraka mpilatana tompo fa mbola misy olana kely le tokotany de aorinao anorina trano fiangonana any isika amen de ny mampahery ihany ko moa efa maromaro zay tokotany-piangonana azotsika izay toy ny Ankijabe efa tamin'ny heritaona no tonga tany mividy azy Ankijabe de etsy Ambalandranakomby any Manalalondo zay ko taiza koa zany mbola tokotany efa azo fa tsy mbola misy trano fiangonana reo ngamba zany raha tsy diso Andranomamy zao vao mividina farany teo tamin'ny novambra za iny tany vidy le tokotany tany ngeza be 900 metra ka matratra ngeda be ka 9 metra karika manabe le tany ka ao Andranomamy ngeda be le izy de efa hoatsika amin'ny herinandro ity zany ny karatany satria avy hatrany de karakarana tamin'ny bify le izy mba tsy sy ny olana aty aorina de reo zany so mbola anamboarantsika trano fiangonana matokotsika fantompo hitantsika alleloia ndo hiteka sotran'Andriamanitsika any amin'izany rehetra izany tompo amen de melony sarantsika de anao rakitra faroatsika atao kapa fa tsy mahavetra aminareo le izy nataniko moa zareo piditra tamin'ny fito tamin'ny enina hoe ho atao sitsika sa tsy ho atao raha vitsikely no anao satria ohatra hoe lany volany sasany moa no le fetiny sesesy de tsy ataoko ali de tsy ataoko anko amin'ny valo de rehefa natany moa de hitako hoe atsasa mahery ny fiangonana nanapa-kevitra hoe alao atao le rakitra faharoa ina ny antony andraisantsika andreo pasteratsika zay ho avy eto Tananarivo ato anao fifampiarabana bonane de sakafo aty ihany ko zareo reo pasteur avy eto Analamanga faritra Vakiny Adina Vakina Karatra Tasy Bongolava ho avy eto daholo zany zareo reo de hiaraka efaly eto de andrainja karakara sakafon'izy ireo teo aloha moa hatramin'izay atao hoe sakafo tsotsotra ihany no natolotra fa mitindry mantity tapa-kevitra zay mivady hoe mba hanao sakafo tsara tena sakafo mihoatra nondre mariazy reny de zay natonga naka traiteur mihitsy de aizonareo ona hoe ohatrina zany ny plan traiteur reny de hoe mba ho tsara mitindry mantity satria 2021 tsika fa tsy 2020 mba ho tsara finoana aloha anaovana zany de hoy hoe efa tapa-kevitra hoe zay mivady no tena hoe anampy mibanga rehetra fa vonona amin'izany de tonga sainandray hoe andeha rasako fiangonana mba hitahina azy satria mameo any mpanompon'Andriamanitra ka na de kely ary ny vitany tsy maninona ho an'ny manana ny ampy moa manaova be ianao hoy ianareo tsy manana mihitsy paster atsorana akory tsy hoe tsy maintsy tsy hoe terena
zay le tiako ambara zay natoka nampisafidy tamin'ny maraina hoe ho ataontsika sa tsy ho ataontsika dia ho atao ka inoko fa ho tahaka izany koa tsika miditra mivalo eto ka dia samy manao arak'izay azo atao a eto zany a dia mandrosy avy anirina manaova arak'izay tratranao ianao manaova arak'izay vitanao ianao fa hitain'Andriamanitra antsika rehetra zany alefa tompoko anao era anankiray sika dia vita zay vita ity dia farahantsika ny fotoana sambatsika fa olomino a olona tahintsika ka dia feno fahasambarana eo anatrehan Jesosy famezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra tompoko ny amin'ny fanampina nataonareo an'ny mpanompon'Andriamanitra ivavakantsika. Ray malalo vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany izay nitondranao anay teto. Ko ankehitriny amarana izao fotoana izao zahay ko amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako izao fiangonana izao hoe ho antananao foana isan'andro isan'andro
tantaninao isan'andro hoarovanao manoloana ny ratsy rehetra na ny fikasan'ny fahavalo amelizana azy ary taona araiky amby 24 araky reny nambary reny tompo dia ho taona miavaka tokoa ho an'ny rehetra ary ny fiangonanao ho avanao ao anatin'izany misaotra sy makasitraka mame voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirafitsika tompoko samy tain'Andriamanitra deo tsika rehetra